Masonoro nosoratany Toko Gérard Rabe Manantsoa. Ireo an'ny ainany tantara Saloy Anjariliva Vantsoa hoy miajanirina ary mihaja. Roland Ramanantsoa nandray feo hoy miajanirina ny nanatotosa. Hitako tsara ka. Madama tsara volo be. Tena metimety. Sady sy sotomo raha fandiniako azy zany fa naturel. Dia fa izy indray zany zao ny aza manaraka. Dia homany nentinao fa za moka le tafany kely misy ranon-javatra. Ka malakilaky ary anao fa ohatran'ny manao dimaikepingy izy zany. Iza malala raha ao aloha kely eo ny fiarany. Ka andao ary fa efa voninahy madama, etsy vetivety ianao ino fa nysafono moanika avy eo amin'ny atony le madama izy erika iny. Dia ino fa tsy tompony tena anjony. Na ianao androany. Ino fa nety moanika niditra tao amin'ny lelakelan-trano sady manatoka ny lohany izy. Io teza aingana anariny fa ary so izy atsikaritra eo ihany aingana ianao. Mahay mifatina kalite ambolo mihitsy angenareo mivady reto tena amin'le tadiaviko mihitsy ty ray ty. Sady maro be koa ny komandina perruque vrai cheveux voaraiko tao arin'le lève nataoko farany iny. Fa misy misy iny ohatr'izao jiva soanika ane reto. Fina moa se mba nandisy fanantenana mpanafatentana zany. Fa mba lafolafo kosa ny tantinina. Sady efa sahotaka be nge vao nahazo an'izy ka tsy efa mahazatra anareo kosa ve io marina raha nisy dikany taminareo akory zao nanapaka an'io. Aza mba manamaivana koa ianao ry tantinina fa tsy voatery ho mora foana ngeny fa kanan-dreny. Indraindray za moa efa ila efa niantsika amin'ny fokon'olona mihitsy zay. Nefa avy eo solofolona ny tapahana fa ny tena volon'ilay olona ohatran'ny sexe. Aza dia mba be filazy kory ohatran'ny mahazatra ihany. Miarajerentsika amin'ity boky ity ny kalite an'le volo dia avy eo refesitsika ny alavany. Dia jerena koa ny ateviny anombanantsika ny vitany. Ao ary hoe jerena kategoria 7 kosa ty kategoria 7 io. Sady fokely nefa tsy lava be. Tsy matevina be ihany koa fa antonony io. Aza mikoropaky nareo fa omeko ny volanareo reto. Ty fotsiny vezy mba hampio kely kosa nao normalna kosa rangahiny fa aza be atovarotra ohatran'izany za zao mbola anakaraha ankizy amadika an'io perruque azo anaovanako. Isintona n'le volo dia anao coloration sy ny sisa. Fa tsy efa fanaonao foana ve zany? Andao amin'izay andery ny jiva fahananantsika io amin'ny manaraka. Be dia be koa ngeny coiffure mitady volo ve? Ino ary ty manao farateny betiry Monika. Iny ara ny cadeau dia mba ataovy amin'le lavabe reny indray amin'ny manaraka fa reny zao ny tena be mpitady enjana le embouteillage ka. Efa ho maizina aveo vao mety tranotrano. Aiza mo liako teo. Engany fotsiny mba tsy ho tapaka indray ny jiro. Andre kakiko. Iza koa io mipetraka eo amin'ny seza io.
za ihany reto tiry Safira. Nenibera Masonoro. Eno Ianao koa zany mahanaitra ka? Aza taitaitra zany. Marina raha tsy saika tapaka hatramin'ny lalan-drivotro. Azafady re anaka fa tsy hitako angeny fampiretana an'le jiro e. De tamin'ny fomba ahoana koa zany mahatafidira Nenibe tato e. Nefa ny lakleka taty amiko e. Ay moa misy doblan'ny lakle any amin'ny tompotrano. Mety izy zany angamba ny namoatrano an'ny Nenibe tato e. Nefa ahoana moa no asahiny tonga dia mampiditra olona ato an-tranoko. Dia maninona koa ny diny avy aty ivelany indray ny trano? Tsy azoko mihitsy ka. Dia maninona koa zao raha mba niteny dia nitsenaiko Nenibe ka? Inona daholo ary zany fanontanianao zany anaka. Fa nga ondriko tsy mba faly mahita e. Faly ve moa tsy ho faly fa mba gaga fotsiny ako. Zany mantso ako. Efa elaela re any tonga de rehefa fatapatatra fa ho tarakiraiky fiavondriko de zay ny antony dirako a. Tsy nanako taban'izaniza fa aza manandriko e. Ay, sady be deabe naleko andro any tratra ny embouteillage de zay no nahataraikiraiky aho. Nenibe nilaza fahiakatra teo neka nataoko fa weekend e. Mba tadidiny Nenibe koa za lalana nakatiko. Retsy ty ny lalana lalovako ny ray mandeha de efa tadidiko a. Mahapiaiky kosa aloha e. Zany mihitsiko. Fa mba mitenena ihany amin'ny manaraka de tsy enaina fa manjary mampitaintaina ka. Eny re anako. Inona tokoa ny vaovao any an-tananandro Nenibe a? Ny any an-tanana tsy de misy ambarafiry fa za tenako no manana vaovao lazaina amindriko. De zay zao ny karako taty io nge. Tokony hoe tao alohan'ny fitsingerenan'ny 17 taonandriko aza fa fa zao a vao tafakatrako. Vaovao momba an'iny zany Nenibe? Momba andriko sy ny fianakaviantsika re. So de namboarako kafe tokoa aloha Nenibe. Mety valaky ny dia koa zao ianao io? Tokoa resika. De rehefa aveo tohizana ny resaka. Zany zavatra tia Nenibe lasaina momba zany e. Resaka manandanja be mihitsiny. De mila hainao sy fantatrao. Andraso. Baresakiny maro zany. Aiza moa izy teo. Kikaika. Misy zavatra mifono lambana voakan'ny Nenibe. De avy eo miborany. To karazana rojo. Zao efa feno taona ndriko zao ka fotoana angambo zao anomezako andriko an'ity rojo ty. Fa rojo ino ty Nenibe? Fanomezana atolotra ho amin'ny fitsingerenan'ny taonako? Tsy fanomezana fanomezana fotsiny iny anaka fa lova, tatara ary fanavozana vaovao andriko. Lova sy tatara ary fanavozana vaovao ahoana moa Nenibe? Rano marina de anisan'ireo fanahanana navelana Andriamason'olo reny betsika tany arina tany izy iny. Ay, le hoe lava volo be indroa amin'ny alavany ve? Anaka. Zay ny mahalova sy tatara azy. Ary ny mahafanavozana vaovao azo anao indray de hamono ny hery miafina ao anatinao izy. Hery miafina? Hery miafina toy ny ahoana zany Nenibe? Toy ny ay fantatro ange fa lasa saina mafy ianao tamin'le fomba nahatafidirako tato Sanomaly. Saingy efa fotoana moa zao ahalalanao ny marina rehetra anaka. Ay ve? Zany hoe mahay fanainga lavitra sy ny sisa zany Nenibe io. Zany hoe tsy mila naka taksi borosy akory de tonga tato an-trano. Akosy na andeha taksi borosy anaka ty aminao ka fa le hery miafina tiako lazaina anao de ny fahefana mitsabo sy manasitra ny olona, manana tsindrimandry manampy ahitana ny mariny. Tsy azo anatanterahana valy faty sy asa ratsy kosa nefa raha tsy zay
de ratsy foana ny hafaranao. Inona daholo ary izany tantara amin'ny be izany? Misy antony io volontsika tsotra sady lava tsy navelany tapahana mihitsy io e. Satria ao ny ipetrahany herintsika. Ay ve tena marina izany fa tsy angano fitantara amin'ny be aminay fotsiny e? Tena marina ka. Tadidiko tsara mantsy ny fanafatra faran'ny be sy ny any momba ny tsy hanapahako mihitsy ny voloko. Ay moa izany no antony. Izany indrindra anaka. Andriamason'olo nisehon-javatra hono io renibe tsika io. Nitoetra tao aminy le zavatra avy eo ary nanafatra ny mba tsy hanapahany volony satria ao no hitoeran'ny heriny. Hery toy ny inona ary ny be? Na vita ny tsabo narary teo an-tanàna sy ny manodidina hono io renibe tsika io e. Sady na vita naminavina melo ny fanafiana nataon'ny fahavalo. Ay fa re? Any ka nitolorana anjara toerana lehibe tao amin'ny lapan'ny mpanjaka mihitsy azy izy. Ary tena nametrahana fahatokisana tokoa. Izany velona ny be tsy toy ny mpamosavy. Famosaviana ve aminao anaka ny fanampiana sy fitsaboana olona? Tsy kosa aloha e. Tsy famosaviana velivelo ny fiantso an'izany raha amin'ny tsara no ampiasanao. Sady efa lazaiko anao koa fa fady atsika izany manao ratsy olona izany, ny manao valifaty indrindrindrindra. Dia raha misy manao ratsy na misopatra anao ve izany ny be dia avelanao na jerijerena fotsiny. Raha tena miopefy ny zavatra nataon'le olona dia tsy mamaly faty ianao, fa mila tandremanao sy feranao kosa nefa ny vava avoakanao mba tsy hahery loatra fa mety hitera-doza amin'le olona. Fa zavatra inona tokoa andry ny be izany nitoetra tao anatin'izany? Izany ve tsy ho kalan'oro? Dia lasa misy an'io zavatra koa ve izany atao anatiny? Aza vazivaziana fa manandanja be amintsika nge zany tantara izany azafady azy ery ny be raha le hoe mitoetra ao aminao indray tsy izay loatra ngamba nilazako azy fa hery mepita amin'ny alalan'ny volontsika izay tsy nitapaka hatrany am-pahaterahana. Ka zao tsingerin-taona 27 taonanao zao no fotoana ivoaran'ny herinao sy tombon'izany eo anatinao. Nitovy fotoana taminao zao mihitsy mantsy ny be Andriamason'olo nandray an'le fahasoavana. Ary ohatran'izany koa izay taranany dia anjaranao indray zao anaka. Iray ary tao amin'ny Saint-Be re. Tsy hoe manao tsinotsinona ny zavatra inonao sy ny zavatra rehetra nolazainao teo raha mba fanontaniana fotsiny Hoe ahoana anaka? Dia ahoana moa izany raha tsy tianao an'izany fitsaboan'olona izany Zany ka tia andrenivohitra mipetraka sy mianatra fa tsy ambanivohitra ohatranareo Ary tsy fitsaboana velively ny fianarana ny ratoviko. Fantatro tsara zany anaka. Kanefa aza domonao fa ilainao foana nge zany. Sady tsy ho vesatra ho anao ty akory. Ny talenta nefa tsy afaka patoriana na alevina fa eritrereto tsara zanako amin'ny herinandro tsy inona ny tsinana ny volana. De melohan'io kosa nefa de efa tafidy tao anaty fiomanana sy ny fadinao ianao. Ay, veriny be. Ka zao mitandrema tsara anaka. Tsy azo kitikitiana mihitsy ny volonao mandra-pahatonga ny fotoan'io Inona le hoe tsy kitihana? Hazavaiko. Tomina amin'irony zavatra mironirony. Lokoina, faranana, na olakolana. Indrindrindrindra moa fa hoe faranana na tapahana. Fady, tena fady anaka. Ao rehefa hitandrina azy ny be Zay mihitsy. Ny akony io figo fotsiny dia fa ampy ampilanina azy. Indray aza tsy mila mibango akory fa vao miarina atreo am-pandriana dia mitsotra ho azo no voliko. Ka manafatra ihany anaka mba hoe tsy isin'ny tsy apozina. Dingana manandanja be amin'ny fiainanao mantsy io. Fa hono ary ny be? Eny anaka. Inona tokoa moa izany mety hitranga raha sanatrika hoe tsy voatandrika izay? Ohatra hoe voatapaka tsinana ohatran'izany. Po. Mety anaraka hatramin'ny ianao mihitsy anaka. Saropady be ho indingana amin'ny fiainanao io. Ka mitandrema. Manana ny asina nge ny volontsika anake. Tsy atao haingon-doha fotsiny. Fa io no herintsika.
asitsika ary ferovana ho atsika. Mba mampatahotra kory ny be ka. Ka zany misy ka. Ino ary fa ho tandremako e. De ao apetraka eo ambozonanao amin'izay le rojo e. Eo ary. Zao. Ny zavatra notantarainy ny be momba ny fianakaviana irenika. Izany tsy angano fa tena nisy daholo ireny tantarainy hatramin'izay ireny. Dia naniry miavina tokoa izany amin'ny alalan'ity voloko lava be ity. Izany ve tsy mitovy amin'ny tantaran'ny Samsona ao amin'ny Baiboly? Kely sisany tsy nahavoatenika an'izany tamin'iny be omaly. Mba hafahafa aloha ilay nofoko aliny e. Teo amin'ny karazana toerana mahafinaritra be izany hony a. Tao anaty natiora feno vorokely sy lolo ilay izy. Ary nisy topo ihany koa. Feno aram-bato salatsala no manodidina an'ilay topo. Ary feno tovovavy tsara tarehy lava volo mifampioky volo sy mihirahira. Dia oso misy rehetra vatany nahita hoe tonkasoa sady miramira ny endrika be daholo zareo. Mba inona ary ny dikany ny nofoko iny? Mety ho le zavatra notantarainy ny be angamba. Ary aleo amin'izay aloha ifidiny robo sy kiraro anaovana dia hiomana ny andika. Tare lahy ty zafikelyko ty marina. Ny any am-pianarany any angamba zao de tena mieky daholo mihitsiko. Tsy vavy tsy lahy. Ny be tony koa zany de mahita lazay. Hita fa zaniko ny bika mirafitra tsara, ny volo-koditra zarazara, ny volo lavatra eto apoto-piasa tsotra sy mangirana ery. Fandokafana re zao ka zany ny marinako. Manao exposition reny any am-pianarana. Dia izany vao fantana irepresenté ny université anay. Ay ve, jereo amin'izany azako. Porofo nge zany fa marina avoko ny lazaiko teo anaky. Fa zao mitandre mafoana hoa, indrindra fa mivolongiko e. Efa noraisindry zareo mantsindriko. Zareo iza ny NP? Ny razambe re. Inona daholo koa zany lazainy ny NP zany? Fa ny volon'ny NP ty tokoa moa lava be ohatry ny ahy io koa e? Lavatra ny am-paladi anaka. Fa indrisy efa fotsy avokoko. De zay ny tsy ampideraderako azy loatra tsony. Ka efa nahalehibe anaka kosa ko nahoana ny tsony fotsy e? Zafikely azy efa mianatra eny amin'ny anjery manontolo. Ndriko retsy zato. Fandeha kely tokoa aloha ny NP a. Efa reny natorotoroko teo reny daholo ny tokony atao raha manarano sy ny sisy ny NP. Eny re anako, de zao aza donona no manao an'le rojo ferovana ho anao iny. Jerenao nge ny atsarano volon'ny tovavy iny e. Tovavy izy? Iny niondrika nanova kiraro iny. Jereo nge fa sady tsotra ny lava be hatreny apotope no volony e. Tokoa. Boby iny zao raha sika eo. Sady mangirana ery any izy zany. Zay nge ho ahy e. Tsy maintsy ataotsika rangazy azonan'io
Entana tsara be ve dia ho avela fotsiny amin'izao e. Ka ingana ary ianao e. Zaho anao an'izay ampijanona azy. Rehefa tratrako amin'ny be manaika dia manatona ohatry ny mahazatra ianao miaraka amin'ny angady sy ny arona. Angady sy arona aiza koa e. Ko raha tsy asa tany bomangako. Efa fantatra fa ety le tian'ny olona lazaina mbola be ihany eo Ndao ary. Vita ihany iny marina. Mba mandreraka koa manao an'le kiraro avy dingina ka. Sao fa nitondra kapakapa na mpifandimbiasako aminy. Ary aleo hoto malaky ka. Niberery koa tsy nanao an-trano ao. Voatona le madama marina. Vototra le poketra ary miparitaka daholo ny zavatra tao anatiny. Hoay, tena zafady kia. Maika loatra koa dia voadonako ndriko. Tena zafady ao fa ampikondre ankorona ndre tentandre. Tsy manina fa vitako ireo ka. Tsy mety kosa ki izany ao fa ampikondre, tsy maninona nge. Hoay, ohatry ny hafahafa be izany fahatsapako ny tenako vao nakasika ty matamity tamin'ny atoko ny tanany. Manina ary azany. Badelina be ny lohako. Ino fa manomboka tsy tompon'ny tenany kiala. Andriany io. Avy mana raha aleo aty amin'ny tsy be pahita ty mihitsy. Eno hoe eno madama. Zay mihitsy. Ary ainga andry e. Ino fa manaraka moramora sady mivandravandra fotsiny. Ino koa enjeva fa tamby. Aleo tonga dia ataoko amin'ny fanaovana azy. Tsara an'izay volana izao. Ka tapao tsara ihany sao lasa mivilana be eo indray ataovatra eo amin'ny fotony mihitsy. Sitrany 2 sentimetatra fanampiny. Aingane. Ary aiza zany. Dia ataonareo inona koa? Ngotry, fa ahoana koa izao e. Toy nahatsiaro tena sadiny ianao. Angatsy masinao ny be manaiky tsara izy teo e. Ka nazahako aza mba gagako. Andraso iverenako fendrahana tsara. Zay. Fa raha ninona koa zany nafafinareo tamiko izany. Tena olon-dratsy reto. Aza manantona asa hoe tsoko fonjeo eo Ina ny ataony jiva. Ino tazao fa mipoditsoka. Hoaizy iny. Vira tity. Aza roidina vola koa le rangaty. Ka be zay na tsinona ka. Aza manohatra ho Andrekakika. Vositony hatramin'le rotsy tety ambosonako marina. Tena tapaka le izy. Badelina be indray marina izany lohako izany. Zay angamba vao tena nandaitra ilay hodinareo fa zay kiala vao tena namitsaka. Jereo nefa tsy mikipy mihitsy ny masony na ampandalofika eo anoloan'ny masony aza ny tanako e. Ka aza be fihetsiketsehany eo ary fa toy izy le fanapahana ny volony dia andao andesao isetsikaritry eto e. Zay me dia vita e. Ary ampidireo ato anatin'ity lasaky ity dia andao amin'izay fa inona ary mampianananao eo e. So dia efa lany tady kosa ary lehibe manaiky ny menikaka iny saika tsy nandaitra tamin'le izy. Taloha nefa vao voakasika eo kely fotsiny na lona ny atoko na soroko le olona dia efa tsy maharesy ambony tany. Za koa aza nge mba gaky. Mety ny sipiny mihitsy angamba no mahery vintana ka. Ohatra e, ary taovako azy le vera tety an-tanako e. Fa misy inona ary. Safira, maninona zanako. Tsara n'izay volonge izany taizany nahitanareo an'ity. Tany anaty baolina fripy re Baolina fripy ahoana koa e. Baolina fripin'olombelona. Ka efa hita fa njolorina teny an-dalana mbola anontaniana ihany. Ny tiako tenenina hoe teny Analakely ve ty sa taizy. Rehefa tsy hamaly fotsiny dia mijanona fa tsy ny olona ny anaovana valiteny biraingina eo. Mba kategoria disy kosa angamba indry tantinina e. Sady tsara ny lava no mangirana, ny atevy ny aton'ny tsara.
io ve tsy efa 44 pouce ka tena mampiko kosa aloha efa ela nahitako qualité ambolotra n'ity faranyity ifandrombahana zao ty rehefa vita eo aza mihidy mora kosa aloha amin'izay mba misy anomezanao misy anay volo de qualité be iny ny an'lenjify ty de tsy misy resaka fa tsy vola fa inona no ataonao eto tsy hitady vola fa anaentana mba hivava ratsy iny de isao tsara sao de tsy ampirary folo ary oatra isaiko tsara mihitsy fa ianao nga ahoana tena mety an'ity vadin-drity mihitsy kizaka mahazaka ihany ry miaritra an'io fa amin'ny de qualité ihany no mahazaka anaka sahoana kisery ary rehefa ampy reny vola de andao andefa ianao koa zato Safira, re razako ohatra hoe fananina zafy keliko nataon'ny olona inona tany ny volonao mipetra mihitsy aloha eto fa ohatra mivembena fotsiny angehinao zany tsy haiko rerineny be efa tsy hainao ahoany za andalana odiny voatona an'le vehivavy zay ohatra niarana nangona niendako niparitaka teo zay somary niondrika izy nanampy antsipona de ahoana de avy eo de somary napetrany teo amin'ny soroko samy ny atoko amin'ny tanany avy eo za tany anelakelan-trano vao nahatsiaro tena re razako nisy lehilahy nanampy vehivavy io koa nge ohatra mbola tsy tonga saina aloha teo hoe ay ny voloko ny netezany zareo niverena ny fendrahana ranon-zavatra fahavy zay rehefa hitany fa nahatsiaro ny andositra ny masaka tato an-tsaiko ankoropaka le lehilahy nanenjika ka nandritra n'izany na voasitony an'le rotsy tety ambosiko de tapaka le izy andrekako nanomboka teo de niverina tsy nisy tsaroko tsony ray raha za efa nitangoronan'ny olona vao tonga saina le rojiny niaro anao sy saika tsy nampantaitra an'le zavatra nafafiny de lasa iza tokoa zany zao le rojo mifona rery ny mbe fa tsy hitako tsoa zay nalehany mety nilatsaka angamba tam'le izy nydroitiny lozina rety anako very tsika tena very marina mafy veriko inona ndray kay marary tamika teo koa marina ny lohako falina be ary ny matory eto mihitsy aloha ianao anaka mila karakarainy ianao ndray marina tena nafana be vetivety teo marina le zanako zao mihitsy ny alefa nahiko ka de inona zany no ataoko raha tsy manao sorona mantsy ny tenako de mety hanaraka hatramin'ny ainy safirako tsy lavitra eto zany misy an'ireo olona nanapaka ny volon'ny safira mbola voatahiriny any aminy tsy nandray amin'ireo vakana tamin'le rojo ary aleo anao fanovana indrika amin'izay orinjiva ohatranao hoe midororo be zany tsy pitsy mety fahiny aty tananga mba fa mitagerikerika be fotsiny na zao fomba fitafiny zao kosa aza ve fa izy aloha de lava volo ohatrany mampatsiahy ny an'le sipanasitsika farany iny sady malama ny mangirana ny lava ka andao aty ary de atao amin'ny fanaovana azy sady mora azo kely io zao aleo anaovako azy afinga andry vetivety iny tokoa fa vao nikitiany Monika de nanaraka hitan'la tena hoe mora efa eto amin'ny toerana tsy misy pahitsika zao ka tapao malaky amin'izay lesy zay ohatray marina misy inona to lasa fotsy be vetivety eo le volo sisa teo andohany lasa fotsy ahoana koa
lasa nikentro na be hatrany tarenany ihany koa. Andao iara teto fa hafahafa tika. Inona koa ary zany tantarainareo zany? Tsy azoko mihitsy. Foana ny tsainantsika izay tatoato mino aho mantsy fa kategoria 10 ty volo ty. Andao aingana fotsiny atelany amin'ny tantinina fa tsy ianao koa miraikiraiky be. Inona koa ary tiako zintina be ty efa oleo kely eo koa angeny salon de coiffure fa zao tokoa avy ao tsaroko Inona? Moa tsika senao reto hamonjy mariazy amin'ny saboto zao. Dia maninona ka? Asaiko amboarin'ny tantinina angambo ty entana vao aztsika androany ty dia entiko mamonjy an'io mariazy io aloha. Tsara loatra mantsy. Ianao koa ve ao tsara zavatra alatra ve nentina mamonjy lanonan'olona? Angamo io akanjo sa inona no isy afantarana hoe nangalariny zavatra mipetaka eny andova dia isy andinika hoe volony kalapety iny sa volony kalazily. Ka anao ve ary ianao koa ve mo resiko toika amin'izany io? Tantinina mba hamboarina vadika perika hamonjy mariazy mantsy izay mivady dia tonga dia alaivo amin'ny vidiny no famadihana azy ho perika azo anaovana. Ahoana tsara hoery benja. Aza vao tsara aloha fa tsy azoko amboarina atao perika azo anaovana hamonjena mariazy ozy indri. Izany hoe indrisany no ianao azy ka mbola zandray ve nandoha vola nefa le izy aza tsy mijanona aty amiko akory. Ka ho averiko aty amindry ihany angela izy rehefa vita ny lavako azy. Hoay akizany afetsenareo inona nefa ny garanti hoe tsy maintsy mbola ho avery-ndry le izy ka ndry veke dia mbola tsy mahatoky anay ihany efa ho firy volana ny rahana ny azy tsika. Ka tsy hoe any amin'ilay hoe mahatoky sy tsy mahatoky loatra nge. Fa ahoana moa zany raha dorandry na ohatran'izany iny volo tsara be iny. Sa koa veky adala andorany io nefa fantatro fa zavatr'olona. Izany mahalalako. Sa zao aloha ny vidin'ny famadihana azy ho perika azo anaovana dia afaka hoentindry le izy. Rehefa entindry eto le izy dia mifanamboatra indray tsika avy eo. Inona koa kiny dikan'izany? Zaniko. Dia ahoana raha midinay aminao mitovy amin'ny fivarotanao amin'ny perika efa vita tao aminao indray le izy? Satria zao izay no nandonina madihana azy. Izany hoe amidinay efatra tsy ariary. Fantatray tsara nefa marotanao an'ireny eto Tena hoe mieka anareo azy izay ka. Mbola mila traitement be any ireny vao vita tsara ohatran'ireny ahitanareo azy ireny Ela be na amin'izany fa tairo mba hamboary le izy tsy maintsy averina eo foana ny ianao. Raha tsy mety moa dia hitady mpandray entana hafa an'izay. Iza moa tsy tsiriritra entana tsara be ohatran'io. Tena enjana koa nareo mivady reto raha hanao chantage ka. Tsy chantage kosa k'izany fa mba fiarah-miasa. Ka eto aty ary dia andalova eo raha pitso. Mba zay merci Kitantine. Nahatsiaro ihany marina ny zanako. Manahoana aloha ny fatrapanao ny tenanao Tsy manenina ka. Nandaitra zany ny solony. Solona tamin'inona koa zany ry Nenibe dia za moa nanenina ka. Nisy matahotodina napaka ny volonao anaka. Nefa mbola tao anatin'ny fotoana saro-pady tamin'ny fivoaranao ianao ka nandraiky narary ary mety nanaraka hatramin'ny hainao mihitsy. Efa hatramin'ny afako maly ianao ny tsy nahatsiaro tena. Hatramin'ny afako maly? Eno
Anga tena tsy azo kitikitena mihitsy zany no voloko ry nenibe. Efa naverimberiko taminao foana nge zany anake. Mbola ao anatin'ny fadinao ianao zao. Eny fa aza matahotra tsondriko e. Efa nanao fifanarahana tamin'ireo razambe aho, ka zany ho faty fa tsindriko. Mbola betsaka no diavindriko fa ny ahy kosa efa tapitra e. Aza misahirana ny amiko akory fa ny ahy efa tsy misy fanafantsony satria efa safidy. Tsy hoe la dia andao ty tany ty. Ny safidy ny ahavelomanao zafy keliko aho solon'ny aiko re. Inona daholo ary zany lasainao zany? Dia aza manahy ihany koa fa tsy maintsy hibabo ny elo ny mpanao ratsy e. De tsy izy zany fa reo olona nanapaka sy nangalatra ny volonao, ka saika nitarika anao tany amin'ny varotsy ny fody. Tsy maintsy ho vitako zay alohan'ny ataperan'ny fofinaiko. Ianao ihany ery nenibe ny laza fa fady ampiasaina naovana valifaty ny ery miafina nanantsika e. Raha ratsy ny ampiasainao azy dia ho ratsy ihany koa voka noho izy ianao. Ary lasa asatra be vetivety teo nge ianao zany ry nenibe e. Fa aiza marary anao? Efa nivona anaka ibabo ny vokany aho. Tay nilazako aminao hoe aza misahirana amiko tsono aho. Aza manafa tsisy fesakany aminao zany, ianao efa milamina. Oay, tsy miteny tsomary nenibe fa mivandrafandra fotsiny. Aleo etokotoko ty raika laka. Tena hopitaly tokoa ty nenibe. Tena misy tery be amiko daholo ny zavatra nolazainy. Sorony, saripady, valifaty. Tena botatro milohako mihitsy ka. Maika moa fa niampy an'ileo hoe tsy fantatro ny dokotera hoe inona ny tena aritiny. Tena mitomany isany tsy nataoko. Nenibe Sitrana dia aza vao tsara amiko fa mbola manjavozavo amiko ane. Nenibe Diva, maraina nge zao e. Mifoaza amin'izay miomana. Ary na koa mivandravandranao ahy io. Mifoaza amin'izay ho ahy teo. Tena saika maty alina raha nisy kely no nitandrevaka ataonao. Tena hoe matimaty foana amin'ny zavatra tsisy fotony raha reny tokoa no nahafaty aho. Poa. Tandrevaka nataoko inona moa e. Aza fao tsara fa tsy azoko. Ka io volo be anareo io inona indray e. Sady manelingelina no manepotra manakena. Hatramin'ny oviana kory njefa nisy volo manepotra sy manakena zany a. Lazao fa manaikitra sy mandrangotra koa e. Tena. Tohimezanao fotsiny ro Monika. Tena hoe efa saika tapitra hatramin'ny aiko anio ahy. Ianao ty koa dia mahita lazaina ka. So dia mba tany anaty nofinao kosa azy zany. Ohatra hoe na nofony ady tamin'ny volon'inja ianao. Fa toro tsara fotsiny ny volonao vao entina matory dia vita fa zany nataonao fimezana eto. Ka nipolaka eko ange ny volo alina rinjiva ka tsy haiko hoe voloniza zany nanelingelina anao zany e. Jereo io mbola hitanao misatroka ba io. Vao maraina teo io vao nanaovanao e. Zany koa ve dia andaingako aminao e. Anao an'le perika koa androany ka tsy maintsy nafitsako ny voloko. Efa hoe mety nofinao aho zany fa adino ihany. Velona soma tsara anao zao dia izay ny zava-dehibe. Aleo kely ary mba tsy fandirany. Aleo atao hoe nanofy aho zany. Ary merena amin'izay tao fa taraka.
Jiva mipozika hoe izay ray mahita mandinika ambony ambany daholo. Ka tsy mahazatra ny olona kosa mahitanao lava volo be otrozoko. Dia resaka volo fotsiny ve ozy ala? Fa tadavina olona koa ka. Amonjina alonana niny atondiantsika ty Romonika fa tsy hitady deuxième bureau ako e. Ela kosa izany dia saro-piaro erika. Hitako. Efa mipiro zao ianao mivezivezy mitsangana amin'ny toetra io. Mbetika milaza fa makany amin'ny toalety. Mbetika milaza fa haka sary. Tsy azoko mihitsy ka. Ao ary moa fa tsy hetsiketo tsony raha izay ny tiany vadiko e. Ary hoano amin'izay ilay sakafo sao mandro eo. Somary matavitavy mantsy ilay laoka izany. Ataovy ary dia mazotoa ialahy e. Ohatry fa manina koa ny Romonika. Sondrovaka. Tsy haiko ny Jiva fa ohatra misy mangilingilika be izany atao amin'ny tendako ato. Mangilingilika iny. Za hoe tabohako kely mihitsy lamosika. Ohatra hitao tsy misy fiovana mihitsy. Sembotra. Fa inona mahazo anao tapoka teo e? Tsy ireo raha tsy lasa ny baramena vetivety teo. Sembotra. Oe, tena masafy ty marina. Mba ampiro ilay olona. Maty amariny. Sofa nivoaka ilay zavatra mibahana ny lalan'ny rivotra teo rehefa mikakana. Efa kely sisany tsy nitondrana ianao tany amin'ny hopitaly. Fa inona tokoa moa izany ilay zavatra nitohana tao amin'ny tendako tao e? Tsy ino angamba ianao raha ilazako hoe volo fotsiny be mitambolona ohatra n'ireny atodin'omby ireny e. Ireny nanakana ny lalan'ny rivotra tao. Inona tsara? Volo fotsy mitambolombolona ohatra ny atodin'omby? Ino ah? Fa volonesa dia ahoana izany na tafatelomako an'izany? Zay aza mba gagako. Zay mantsy nanao hoe mety alergia no nazo anao. Hoe ny sakafo tsy zakanao tao. Ay zavatra hafa mihitsy ka. Tena loza. Tena saika maty angiary ny Jiva e. Fa misaotra anareo ihany aloha nanavitra e. Ny fandrombolana mihitsy fa ianao nga ahoana? Efa nisy vonona ny anao bosabosa mihitsy aza. Isy izany. Sao dia le bandy bogosgos iny. Le radada tomina paraka. Poa, sofa tsy mila n'izany bosabosa izany dia niverina ny haiko. Iza nilaza taminao hoe tsy nila bosabosa? Tena velanao ny firaviraina izany olo izany teo aho izany. Ka izay moa no tadiavinaoko. Izany no tena nandehananao taty. Ay ve mbola alahelonao noho izany ihany e. Dia aza masika moa fa za aza nge fa saika maty e. Makarena tsara. Tany Maria zinka. Za ndray izany no famonjena teo. Tena hoe saika matimaty foana. Tsy mba hoe maty voadona ny veoity na ohatr'izany fa kendan'ny atendana angamba hozy ny sasany. Zareo nga te halala hoe inona na kenda teo sa inona. Ary aleo amin'izay aloha andeha hanao dosy fa tsy. Dia aleo ny loha sasana voalohany. Zay. Ary aleo sorana savony amin'izay. Ndre. Ary mba iza koa izany olona mitsaitsaika miditra ny dosy izany. Jiva! Iranga izany? Toa tsy mamaly. Mety olona angamba fa zavatra afaka. Zay indray. Nziva wa? Iranga izany antaniko izany e. Nziva wa? Kay. Iza koa izany nandritra ny voniko izany. Kay. Sady ndroetiny mafy be mihitsy. Saika ny anjera marina. Fa iza ro manao sangy ratsy izao e.
Masoko koa moa mangiry firan-drano-tsavony. Kay, izay indray fanidritany. Fa iza aho e? Iza ho Etsoko fonjeo eo Mba iza ary zany. Aleoko mpananga no maso ijereko an'izao olona manatala zao ka. Zay. Ary iza koa io mijoro manatrika io. Tora fotsy be lava volo. Lava be manaraka ny tongony ny volony. Fa misy inona harmonika? Mijiva, saika maty ange e. Fa misy inona hoa? Inona mampiantsoantso anao io? Nisy ohatra ary lasa iza koa ilay raha fotsy be teo. Toa tsy hita izay nalehany. Ary iza koa no tadiavinao eo e. Tsy misy afa-tsika ne eto e. Ka izay mihitsy ange mahagaga eo e. Ohatry ny hoe nahen'olona nitsatsaika izany foana ange. Iza koa ary nyrenao hitsaitsaika eo e. Zaza teo an-tokotany nanamboatra zavatra. Dia tsy haiko re zany Inona loatra reny zavatra fa hafa mitranga tato ato reny. Tsinitsiny eo dia misy mandrimotra ny volo. Sady tsy indray tsy indroa fa efa impiry izay. Ary ianao tia mampiasa sainam-badiko e. Jereo anie raha tsy ralovina fotsiny ilay sakafo. Mba lasa kely fotsiny ireny saiko hoe hatramin'ny oviantsika nanao an'ity asa fangalaram-bolo ity dia tsy mba hanana fidiram-bola fiksa mihitsy ve fa dia endrandra volon'olona ho angalarina foana. Izany ve ny hamelomana an'ity zaza mitsaika takiboko ity Rinjiva? Ka eo aloha kiny misy dia ankasitrahana. Ny mpivarotena azy nefa tsy fidiny. Sa manana proposition ny vadiko? Ka tsy haiko e. Ohatry ny hoe te hanokatra salon de coiffure ohatry n'io Antontinio azy zany. Ay ve, azo tanterahana foana anie zany aky e. Mila manangona kely fotsiny sika. Aiza nefa izay vao angona eo e. Izay azo lany daholo. Tena mila asiana fiheverana mihitsy izy ity ka. Sady ahiko tratra eo ihany sika raha zao no mitohy. Mety ho hain'ny olona tsy anjeratra amin'ny tarehantsika aza angamba. Dia makafany fa maso any amin'ny kiaka indray aky anofana n'endritsika raha ohatra hoe izay indray ny olana. Ianao ty zany dia tsy vonina ny voatra mihitsy. Fa misy inona? Fino ty mahazo an'lahy e. Misy volo lava be indray teo amin'ny loko e. Voloniza loatra ary toy. Ka nazaha koa azy kely sy mba gagy e. Hoe voloniza ny sady lava ny fotsy ohatran'io amin'ireny fiantsenako ireny fa tsy misy. Mila asiana fiheverana mihitsy zao Monika ka. Isaka misakafo zao ve dia misy volo foana. Tsy vitan'izay mahakofina fa mila ampivoaka tova mihitsy. Efa impirana izay e. Kefa hoe nazaha koa aza ho mba manontany tena. Zaho koa amin'ny hoe fa mba miezaka manao salon-do rehefa mikarakara sakafo. So kosa aza dia mba iray amin'ny perika anaovanao ao no nampisy an'ireny. Fa zanga moa manana perika be dia be zany e. Le lava be nentiko namonjy mariazy iny ihany zao ny ao. Oe, adiniko tokoa ny namerina n'iny tany amin'ny taontim na marina. Atero ahy mihitsy fa tehirizina atao inona fotsiny ary. Tena leo ateriko any mihitsy raha pitso. Ty miantso ty. Allô? Bonjour Kindria. Vaovao? Any amindriky Toa miantso atsalatsalan'andro fa misy inona aky? Tsy misy hoe inona fa mba hita tarazavatra amindry fotsiny Hoe ahoana? Lafiko malo le perika ny mendry iny. Tsara kosa zaniko. Misy ohatr'izany aiza indray moa ky
Ka tapandry kosa nge ny fitantarako e. Ao ary toy izy hoe Dia niverina teo aho le sipa avy nividy azy androany hoe sao dia adininy tatony fa tsy hita izay nalehany. Otre, fa tsy hita izay nalehany ahoana kia? Angatsy efa nomendry azy? Efa nao mbaleko dia nomeko azy ka nisy client hafa nahita mihitsy aza nanolorako an'ilay izy anaziko. Otre, dia lasa azy afotsiny izany akia? Tena mistery. Mipenipenina be mihitsy no nge onkizy nitady an'ilay izy. Lafo be tsy inona no namarotako azy. Ka nazatsy ho izy aza ve kiko? Sady tsara kalite be nge iny. Ka tsy hitako aza izay atao azy kia. Ny entana efa lasany, ny vola efa niraisiko. Mety hoe napetrapetra ny tany angamba dia tsy tsarony. Zao very ilay zavatra tsara tarehy. Ay veky. Ny fieritreretan'ilay olona azy koa angamba dia hoe nanatongotra ilay perika dia niverina ho azana kany amindriko. Ko raha tsy saka na alika kiko. Izay aloha fa hita taran'izay fotsiny ny atsoko andry e. Mbola indray client hafa mantsy za io. Sady anafatra hoe raha mba hitandry mandendeha any aky izay periko izay dia mba averenao ty amiko. Ndriko ki mampime. Fa eny aky fa ho fatoraka amin'ny tendako amin'izay tsy manahirana ndry intsony. Izay ki fa mazo tondry Mazo tokoa ndry. Le zavatra nitantarainy tontinina teo ka sa ve le olona koa ny hila vaniny? Dia asa re. Otre, ary misy olona mivezivezy ange ao an-trano izany. Iny tazako ny serany eo am-baravarakely iny. Dia iza nefa? Sanjiva. Ny varavarana zakay mbola mihidy tsara avy aty ivelany ko. Andriamanitro, izy io mijoro eo afotrano. Lera fotsy be lava volo be. Tena izy indray io miseho amiko io. Rakotra ny volony efa fotsy ny vatany manontolo. Efa tadiavinao e. Inona ho ah? Inona ny ratsy nataoko anao dia ampitahorina ohatr'izao tena izy fa nivandravandra fotsiny. Dia iny fa mametra moramora makao azalo. Ary namafay raha sahiditra ohatrany. Isany mahalala raha voniny miato aleo hoe andry anjiva ao tokotany aka. Inona koa ty mampitokoka anao eto an-tokotany eo? Nanadio ny lakle anga? Tsy izany rehefa. Fa misy inona? Misy olona hafahafa tafiditra ao an-trano ao dia izay ny tsy asahiko miditra ao intsony. Olona hafahafa iza? Tena velanao fotsiny ve fa tsy niantso fokon'olona na ohatran'izany? Iza zao ny olona nahalala raha mpamaky trano izany? Dia zao le olona? Toa tsy mpamaky trano velively ary raha nifandiniako azy. Mpamosavy angamba ny mahalaza anazy kokoa. Mpamosavy? Eno inona koa ary lazainao izany ry Monika? Andrasange tantaraiko aminao hatramin'ny fotoana voalohany nahitako azy. Maninona nefa raha ohatra ianao mitantara an'izany e? Ka andao ary miara-jerentsika ao le olona dia avy eo tantaraiko aminao miatany. Ndao ary. Ao, lasa ao amin'ny salon ao le olona. Dia tena miaiky anao sy ty fatahoranao ty koa ary Monika ka. Efa hoe masoko izao mihitsy ho any nahita. Aleo ary jerentsika ao e. Dia manaraha fotsiny ianao fa inona ary ty mamikipikotra be ty? Hitanao io mipetraka amin'ny salon mijery tele io le olona. Nalefa ny hatramin'ny tele mihitsy ange izany e. Fa inona ty mampome anao ry Jifa? Perika ane io lazainao fa olona io e. Jereo, zavatra mipetra-potsiny eo ambony le salon le izy.
dia rehefa hita avy aty aoriana dia toy ny hoe olona mipetraka mijery tele. Oay, ino tokoa. Lava be namiditsika farany teo ty. Fa ahoana koa ary zao? Dia tamin'ny fomba ahoana koa no nahatongavany ty taty nefa? Angato koa moa io tsy efa naverina tany amin'ny tantinina ka. Na za koa aza mba sanganenako. Le cliente nividy anio nge hony any ka mipenipenina mikaroko anio e. Ay ty izy ty mipetraka tsara ato amin'ny salon antsika ty. Inona daholo ary zao zavatra tantarainao zany? Enonao tsara nge ny resaka istantine e. Zavatra impossible be le tantarainao ka. Mety mikorontana angamba lohanao dia mampifandray zavatra tsy misy idirana. Dia lasa efa mamorona indray ny olona e. Nefa dia efa iarahantsika mahita izao ny niverena no azy tato an-trano. Raha tsy hoe manatongotra sy tanana araka ny resaka istantinina tokoa anga. Perika manatongotra ahoana koa ary. Inona zany resaka ireo rovavy zany e? Tena riko faty ihany io fatin'ny zavatra io ny jiva. Tsy mahatahirirana io ato tsony ah. Maninona nefa raha averina any amin'ny tantinina e? Tsy lazainao fa mitady an'io moa izy? Zavatra sampiny io koa ve dia mbola averina any amin'ny andro ny jiva. Andraso anaovako azy. Aleo tapatapahako ataoko potipotika amin'ilay aty ao vao ariana. Zay ataonao fa za aloha tsotsotra kely fa reraka nanao petanko niaraka tamin'ny zalahy. Perika manatongotra hono. Vehivavy miteny foana. Ohatray, fa misy inona indray ny Monika? Fa raha fiaiza indray reto mitete amin'ny dalazy ireo e. Raha ako rehefa aniza indray a. Angano tenanao ihany no tezanao tato kosa e. Tsy haiko tsony rery njiva. Ty perikitiny ny tezako nefa ny sandroko indray mivoadidy. Jereo raha tsy rovotra hatramin'ilay ambonina akanjoko nanaovako mihitsy. Inona tsara? Ao jereko. Io e, jere. So dia efa hivika koa azy ianao ty. Inona ny idiram-perika amin'ny sandronao? Sa nampanaovanao sandronao le perika? Mba aza be vasivasy rery njiva fa ampio aho hitsabo andreto latrako reto aloha. Andraso hitadiavako lamba amezana azy ary aloha. Ory njiva, akanjoko mbola tsara be nge indro vitsinao iny e. Avelako hidradradratra eo ianao raha mbola be fanankianana io ihany a. Ao. Io tijena tsara. Zay. Tena enjana iny marina. Dia miona aty le perika. Fa ataonao inona? Anandramako an'izany zavatra ny lazainao zany re a. Ty ary e. Aiza sao izay sandroko voadidy eo. Ianao mihitsy nefa kay. Fa nisy inona? Kay marary be sahalan'ireny misy nandidy lamina reny kely lamosiko e. Andrekaka ao. Ao e jereko. Io. Eny tokoa. Rovotra hatramin'ilay polo nanaovanao. Mino amin'izay zany ianao fa misy zavatra fa hafa perika io. Perika nidirany demonina ianao. Ary io faty any. Mety averiko any amin'ny tantinina araka ny tenao tokoa ngamba ka. Zay mihitsy no mety. Fa aleo raha pitsy fa efa riva loatra zao. Dia ity ho any amin'ny tsy hita maso any fa mampiorokotrana ny mahita azy aza. Filantantina. Aleo tonga dia hiditra. Dia ahoana kely Monika? Inona ny vaovao nentindry? Vaovao tsara be kia. Zany? Tsy ino angamba ndry raha ilazako hoe hitako le perika tsara be. Marina hoe aty. Le hoe tsy hitan'le cliente izay nasiany azy ve? Ie. Fa taizaka iny mahita andry azy. Tantara lava be kia. Fa telo ilay izy raiso. Ay e.
tena tia tokoa ilay izy. Ho faly be zao izy andrean'izany. Ty ary tia nataoko anaty sachet ty. Tena misaotra betsaka kia. Tre, Fa misy inona ke? fa inona keto nataondry tato anatin'ity sachet ty a? Marina mafy akina ny volo tsara bakolo ny farirotra na volo soniogo ray volana sa ve hitovy amin'ity? Tsy izy kosa ity. Volo tsy ny bango ray volana ahoana kia? Ahoe jereko? Io? Andrekakio. Fa inona tokoa ty ato anatin'ilay sachet? Tofatiny zavatra tsy hay hoe inona. Perika tokoa le izy fa perika efa ohatran'ny chiffon. Ka ny fandiso ary ve zany ny zavatra netindrisa ahoany? Na za koa aza kimba gaga eto a. Tsy andany andro hitondra n'ity zavatra efa brocateur ty amindry ty mihitsy a. Ento miverina any iny ka. Ny volo sy ny angatra na perika ary ato efa tsy hitako tsony izay asiana azy. Tena azafady ary kina nelingelina. Ahoana marina ary zao. Tena hoe afa-baraka. Ataoko minentina mody koa moa ty fa dia efa any amin'ny zordira zany e. Ndraisiny any? Perika ny dirany demony tokoa ny anao. Niova ohatran'ny vorokisay le izy rehefa niraisiny tantininy. Niova ohatran'ny vorokisay ahoana akory Monika? Sady efa tsy misy dika antsony koa zany e. Le izy aza nge efa nariko tany amin'ny fanaripako e. Ay, mety mihitsy no nataonao. Ohatry, ary iza kosa ny mandondonao zany. Miandrolona nga ianao? Nany hoe jereo azafady. Andriamanitra, misy inona indray ry Monika? Avinge ianao e. Jerenao eo tokoa nanio. Ohatry, toa ilay perika indray io mipetraka tsara io. Fa ahoana ary zao e? Dia iny fa nitsingevana moramora le izy. Dia lasa nisy masony sy tarehany. Marina masy sy lera fotsy be indray io. Hitanao fe nitako ronjy fa... Tena tsy azoko tsony mihitsy. Mananaina ane zany ty perika ty e. Sa manangatra? Aiza koa izy perika anangatra ronjy fa... Le tompony mihitsy ngamba no mety manangatra. Idio any varavarana io dia andao hialeto ka. Aleo akaratoko mafy mihitsy. Zay. Zany fa mandondona. Zay. Ila hialatra amin'ny tolana misy marina. Tandremo fa nipitika nitsoka tamin'ny toerany mihitsy angely varavarany. Kely fotsiny marina tsy nahavoa. Mandiana mitsoka aingana ary Monika fa za efa nandrana amin'ity eto a. Sampana ronga ny volo zany. Ny ilany manenjika mo, ny ilany makany amin'ny jifa. Hiditra ato dia hidiko varavarany ty ka. Zay. Ohatray, toa mitsofoka ao ambany varavarana indray le volo. Ty aiza zany ny alehako. Manatona rasaly raha fotsy be tsy mamiainy ty a. Tena zany no seho mampiororana iato a. Vo manatony io katsanako amin'ny kiantsy maranitra ty. Iny fa nitsingevana indray ny volony dia manatona atony biby lava. Inona ty? Dia mbola zany koa. Iny fa tapaka. Dia miverina maniry indray. Ino ry no tokony reseko an'ity e. Sofa ato aposiko le brika fandretako. Vao mitapitapy io tonga dia dorako amin'ity. Tena Monika le nika teo. Fa misy inona ary? Iny fa manjavona le zavatra. Andrasy hoe jerena malaky. Ohatra ny ety ambadiky ny trano aty no nahinoko azy teo. Lozy ty marina. Dia io mitsitra eo ambany eo io Monika. Tena nianjeratra eny am-baravarakely angamba. Jereo raha tsy vaky le varavara-pitaratra ery ambony-driana. Na atosiko le zavatra ve sanatria e? Monika! Monika! Maty avadiko. Aleo entana ny amin'ny tary malaky ka.
Ozy ty marina. Tena tsarariny. Afaka ilay zaza tao kibo monika. Moa izy tsy nahatsiaro tena amin'ilay fianjerana. Maty asominy. Tena nangalarana ilay folo ilay sipa kely tafarany iny daholo ve na tonga zao. Tsy mampino ka. Izy moa nanapo hoe isy olona afaka nangatra amin'ny alalan'ny volo. Mpamosavy tokoa angano tompony iny ka. Engany fotsiny tsy nanarakatra aty amin'ny hopitaly ilay fatin-javatra iny. Tena mila atao délivrance impérique iny rehefa hitako. Asa mbola ao an-trano raha lasaiza. Fa mba ny tsara ihany ny fahasalaman'ny eny be. Izy tsy mbola afaka miresaka tsara fotsiny. Raha zao no mitozy ny dokotera dia tsy ho ela izay dia hivoaka ny hopitaly. Azafady hoe ry tovovavy. Ahoana izay Ramose? Njiva aloha ny anarako e. Ny ahy kosa Safira. Zany no afa zany miandry an'ilay madama fanampidirina mifanila hevitra aminareo ato e. Mbola tsy toka mantsy mipandimby ahy. Nefa misy dia tsy maintsy alehako ka sao dia mba afaka jerijerenao kely fotsiny izy. Za koa miambina neny be anay fa raha tsy ela be anao dia afaka jerijereko eo izy ka. Anka tsy ela ka. Vitivity fotsiny. 30 minitra raha ela indrindra. Mandehana malaky ary. Efa farak'izay dodina mihitsy mantsy ianao izany ko. Azy ohatrany tsy vaovao amiko izany ho anendrika ty Ramose ty e. Nefa taiza moa no efa nahitako azy. Inona koa ary ny fandravandrany ty siba kely ty ana. Andeha kely ary aloha e. Ty ny larako raha misy iranao amaika. Efa niteneny koa le infirmière iny hoe ianao mijery ambadiko mandra-piveriko e. Voaraiko ary ty e. Aleo miaro tena ihany fa efa tsy misahangy tsony ty. Za ve moa ilaza aminao hoe akarany voasana ny amopera hitivana amin'ny perika nanangatra no andehanako io. Safira amin'ny chaise roulante manantona tiany angamba le renibeny. Fa izy aho ohatra ny efa hitako izany. Fa tsaroko fotsiny hoe taiza. Efa maka-rivotra sady nareo mialaka. Ie. Efa niodikodina teo amin'ny tokotanin'ny hopitaly teo azy izay ko. Izy ry nenibeny Ramose Njiva mifanilantsika eo amin'ny hopitaly ao. Oay. Ary ndrasa aloha amboariko ty satroka apahanao ty. Faly mahafantatra ny nenibe Safira. Rokorory. Fa nisy inona? Ohatry fa atao taitra be ianao? Tsy misy inona ka. Taitra fotsiny aho nahita amin'ny volon'ny renibenao. Toa ohatrany hoe misolaina izany e. Sa efa ohatran'izao mihitsy? Nisy nangalatra re. Izay angamba ny mahalaza azy. Toy ny ahy. Nisy nangalatra ny anandro any dia ny azy ny ampitso moa sany afaka ampitso tsy tadidiko tsara. Dia voaterina toko garçon mba tsaratsara azy. Hitanao io? Mba enjana koa zany e. Fa avelako kely aloha nareo mianaka fa hividy fanafody vetivety ahy. Tsy diso mihitsy ny ahihako fa lera fotsy be manadala sy Monique ity natosika Safira amin'ny chaise roulante iny. Le maso mifandrafandrana andinika any mahatatiavako azy. Raha azoko tsara izany dia anisan'ireo olona nangalarina volo izy mianankireto. Ary efa goaika antotra amin'ny fahampisafiana nge izany raha matoa be eo matoa mavita an'ireny. Marina mafy tsy toy ny hoe nanangatra mbola velona. Tsy mbola nahita ohatr'izany aho marina. Androany ianao mbola velona fa tsy ho ela ianao dia ho isa maty lera fotsy be tsy vaniny ity Anga ataonao vita mora ny anjanakay vao 20 volana monja tao akibona lainao.
Hita ny lohany sanjivo zany ianao androany. Rotina amin'izao nenibe matory izao ny fitianana amin'ity fanafody ity ka. Iny efa lasa mivoaka Safira. Ifankahita amin'izay tika ny olona ilay kala-mpamosavy tsy manjary ity. Anao ny alefa any retoro. Aleo ara rotina amin'izao tsy misy mahita izao. Io eny fa matory tsy mahare izay amboniny tany. Ary aleo alain'ity ondiny eo akaikin'ity dia iny any lana sy aporana azy. Oi maratra, tondraisy ny tanako. Sady mifandrafandrabe no masony. Ay, tsy matory akory le kala tsy valiny ity. Fa fiantitra efa malazo ny aretin'io ve ianao dia mbola mihevitra ny atohatra ihany. Ary mbay tery ny tanana. Dia aleo ny tanako roa mihitsy ny anapitra ny eny fa tsy mendrika ny velona intsony. Raha fotsy be efa moritevany tony mbola mavita mamosavy sy manimpotra ny olona ihany. Aovoka firy tsony ny efiteny. Mantesa fainganany amin'izay. Iny fa tsy nisika tsony. Dia namaty ty. Ary aleo amin'izay voaka tato fa tsy vita izay ny valifatoko. Tsy ahoaka izay toy eny. Iteny amin'izay ho nenibe ozy ny dokotera. Fa asa izay tena ho fivoasany. Toa misokasoka fotsiny anesa ny varavarana izany e. Nefa Andriamanitra, fa nisy inona ray tato ry tompo. Toa mivandravandra be nenibe. Dia sanatriva e. Andraso, ao e tsapaiko ny fony. Tena tsy isonty. Tena nanarerarery tato nenibe. Andrairay nenibe. Mba izatsony izany mba hiantantako. Izatsony no hitantarangano sy bango ny voloko. Nenibe. Tadiaviko ato amin'izay ilay fatina perika andozy iny. Mino amantsy fa efa lefy ny hodiny. Raha may iny dia izay ny aminy. Fa izy tsy hoe lasa iza ny mahavariana. Sa nanjavona rehefa maty raha fotsy be. Ary iza koa ary izany mandefa tele ao amin'ny salon izany. Mety izy angamba. Toa voatanavy tele izay mantsy izy io. Aleo tonga dia entiko ny ranovoasana sy ny petrola ramprike. Aleo mitandrina ihany so mahay miaraka amin'ny trano ato. Io tokoa ary le nrasaiko. Io mitsoro ampovoan'ny salon io. Ary romotra dia romotra n'izy izany. Manatona rasahy. Vitako ny mamono vatanao ary mbola vitako mamono ny angatrao ry le rafotsy be tia. Fany ary aloha ranovoasana e. Ary toa tsy mampanina azy akory. Aleo ny petrola reny andramako. Ataoko ambava avy eo ary atsifotro makany aminy sady andretako brike. Ohatra n'ireny mpanao mazy ireny. Kiny eny fa milelaka any aho. Nisy fo ihany koa ny folony. Manatona foana rasahy e. Aleo alefa indray manaraka. Sotrona amin'ny petrola. Avy eo arehatra ny brike dia atsifotra makany aminy. Ohatray, fa iny izany mamikotra ny tanako izany.
voareto marina replike ketsain'ny volony tanako tenakako maty tena tsy maty tsy maty tantsontrotro efa nataony mifatotra amin'le potra raha mitsivalana mitazona gorodona ao ambany-driana volony tena gigina maty. Indray alina nanofy aho hoe tany amin'ilay toerana tsara be misy dobo iny hoy izay sady mibango ny voloko izy mitantara angano ary ny faranany taminy hoe tsy angano velively ireny tantaraiko anao ireny fa tantara ny fianakaviantsika lova sarobidy tsy tokony ho adinoiko raha tiako hitohy amin'ny taranaka hono izany ny fananana an'io hery miafina io dia tsy maintsy manao an'ilay fombafomba ohatrany tamin'ilay angano tantarainy afarany teo dia mbola nampianiko hoe aza malahelo fa valina taona hono ireny nahazo azy ireny satria izy namaly faty dia fahafatesana no niandry azy. Nampalahelo kosa ny nahazo Monika mivady izany ka. Ikala ry marary tsy mahatsiaro tena any amin'ny hopitaly. Ny vady nananto tena tamin'ny tady tao an-trano. Tena ny mampalahelo ka. Tsy mampino hoe nijiva ve dia hamono tena. Aleo amin'izay aloha izaho nokatra tsena ka. Manaitra koa ty peruka mipetraka eto amin'ny seza fandraisako klientika. Natoko fady olona. Fa tsy le peruka fatony karoan'le klienty indray mandeha iny ve ty? Dia tamin'ny fomba hoana koa moa izany ny verenana ito tato. Mahagaga. Izao izany vao tena tonga amin'ilay fitenenana hoe verika hita indray. Narahinao teo? Ny volon'ny bera masinoro. Nosoratany Toko Gérard Rabe Manantsoa. Io nanomeny ny tantara. Saloy Anjary Liva Vantsoa hono miajany Irina ary mihaja. Roland Ramanantsoa nandray feo. Hono miajany Irina ny nanatontosa.